Selamat daholo, selamat daholo tsika. Atsika hanomboka tsika raha. Tadilova, anao tsara. Tsy midikano mapoatsy tian'olo, olo mampambolan'in'olo valete. Tsy midikano mety jobarian'olo, olo joby volan'in'olo falikse. Anao tsare, anao tsare, anao tsare, tsy mety amanimanigny dra. Anao tsare, anao tsare. Anao tsara tsy mety amanimanigny dra. Tsy midikano mayatsy tian'olo, olo mayambolan'in'olo fatafine. Tsy midikano batrabotra mamenatra, batrabotra volan'in'olo famasio. Anao tsara, anao tsara, anao tsara, tsy mety amanimanigny dra. Anao tsara, anao tsara, anao tsara, piakasy tsy mba manekirese. Tsy midikano petakoro le fanolo, petakoro volan'in'olo me fitiavagnea. Tsy midikano ragazzofi mahepake, ragazzofi volan'in'olo intelligente. Anao tsara, anao tsara, anao tsara, tsy mety amanimanigny dra. Anao tsara, anao tsara, anao tsara, piakasy tsy mba manekirese. Yaba! Chabanza! Ya, anao tsara ozy izy tsy mba maneky resy a. Aleo tonga de anomboka tsika satria somary lavalava nefa fohifohy, tsy fantatra hoe ahoana ny vandian'ny fandaharantsika eto satria fantatrareo fa tsy de mety amiko loatra le manao préparation fa ty fandaharantsika ty zany fandaharana vivant izy ty, tsy tiany émission vivante en fonction ny filinina menga sy ny zavatra miseho eto ary ny réaction anareo koa le ohatran'ny siramamy zafady ka de aleo tsika hanomboka
miondrika mpanajana ary potratroka amintsika rehetra, sorona koa ny solomaso, dia ampidirina ny solomaso ankiray ahafahantsika manomboka ny fandaharana. Ndavary. Ny titran'ny fandaharantsika, ny tantarantsika androany dia milaza ny hoe rasoa azusteko kely ity zay. Milaza ny hoe patouche, les domaines sensibles, les mafieux réagissent. Sinon, les mafieux réagissent. Raha meno vaovao androantsika dia surtout ny Real TV zany dia mifandraindraiky amin'ny zavatra fandraindray daholo moa satria marary ny malagasy maromaro ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao. Ary ny tena gravy amin'ilay zavatra amin'izao fotoana izao dia mahay miafina ary Lucien Elie Dorin éclectique en matière musicale, zany hoe ny tsara ohatran'izay koa na amin'ny politika ary amin'ny fiainana andavanandro rehetra mihitsy ny tsara dia je garde tout ce qui est meilleur et excellent, je rejette tout ce qui est nul. Zay foana ny principe de vie-ako hatramin'izay. Ary normal be raha miaraka amin'ny amarsa satria ny amarsa dia progressiste, makatoa an'izany atao hoe on prend ce qui est meilleur, on garde ce qui est meilleur, mais on rejette tout ce qui est nul. Zay ny Lucien Elie Dorin. Ka raha ohatra zao asenao mihaino wawa zao, tena mandihy mihitsy possible indraindray satria anisan'ny ankafiziko reny hiran'ny wawa reny. Ny tsy fantatry ny olona sasany manko dia le bahakira avy any am-potony. Tahaka an'ireny ataon'ry wawa ry Daddy Love reny tena avy any amin'ny fotony. Reny anie ohatran'ny zavatra ataon'ny Rosy zany, maro ny olona tamin'ny netim-boan'ny Rosy nanomboka hoe asoranina ka zany. Eo manko le olona zany misy an'le manao an'ity le fanavakavahana ity hoe inona koa zany hirana Bomanga zany. Dia nefa rehefa mandeha le hira any amin'le mariazy, avela ho avy iny izy menakavy mandihy daholo. Fa tamin'ny andron'ny sosialista raha vao mandeha le izy amin'ny radio asoranina ka zany. Avela ho avy dia iny izy mandihy daholo dia ny moa tamin'izany le anabaviko teneniko mihitsy ary toa mandihy amin'ny hiran'ny Rosy nareo. Ianao koa dia akifiny tamin'izany. Ka éclectique tsika matière musicale, monsieur Lucien. Dia io zao hoe patouche les domaines sensibles, sinon les mafieux réagissent. Zay le izy. Ao ny zavatra teneniko antsika zany, tantasikintsika eto zany. Satria ny fandaharantsika dia mizara roa mazava ho azy zany, telo ankoatran'ny hoe ity tantasika ity, dia ny aiza izy teo, ny resaka SMM, dia faharoa ny resaka Goldgate. SMM dia ny Goldgate na ny hoe resaka skandale volamena. Fa matipatitra ihany izy ireo fa ezahana mifampitohy ohatran'ny train zany le zavatra. Atao amin'ny anona ny anombohantsika azy, atao amin'le hoe tantasika zany. Ny tantasika manko dia somary maka karazana ohatran'ny hoe fitarihana saina, frappe-crâne koa zany na hoe kapitandrika hozy nge hiaro-fidy zay. Tantasika ihany koa mba ahafahanareo miresaka sy miady hevitra rehefa avy eo hoe ahoana tokoa zany satria tsy voatery hoe hiainga amin'ny foto-kevitra politika foana ny zavatra atao fa aleo mba mifampianatra koa. Izany hoe nareo zany afaka mireazira amin'izay soratra ataonareo eo
satria j'ai pas le monopole de l'expérience, encore moins le monopole du savoir. Karazana manao échange zany tsika eto, sy ny karazany ka raha misy kritika de tonga de manome mizaha tsika zany mifampizara hoe mifampizatra hoe raha ohatra mikritika de en même temps tonga de manome hevitra, ohatrohatran'izay ny fomba fanaontsika fa tsy anohatra ny fanaon'ny mpanohatra na ny fitondram-panjakana am'zao fotoana zao. Ho azavaiko manko zay rehefa aveo hoe ohatra fotsiny zao le hoe ary afa-baraka ny fitondram-panjakana amin'ireny tenin'ny SMM reny, zay idirantsika rehefa aveo hoe rehefa natao ny vérification hozy izy le ndia premier ministre dia voamarina fa de ny zavatra ohatran'izany nefany raha ohatra hoe débat, tsy hoe débat fa olona censé, olona nianatra no miteny an'izany, dia tsy maintsy illustreny zany. Zany hoe tsy maintsy entina miaraka amin'ny hoe sur quelle base, sur quelle référence, na sur quel principe no nafahanao zany nanao an'le fanadihadiana hoe rehefa natao ny fanadihadiana dia voaporofo. Zany hoe nisy fanadihadiana zany de ny hoe voaporofo. De io voaporofo io nanome hoe fa marina. Le fanadihadiana zany tokony hazavaina hoe niainga tamin'ny andro ohatran'izao, tamina contexte ohatran'izao, ahafahan'ny olona mi-apprécier zany hoe tena scientifiquement na théoriquement na ny hoe principe nitondrana an'izy lucide, impartial. De hoe voaporofo ndray zany niainga tato am'le impartialité na le contexte na le principe nitondrana an'izy zany de manome an'le voaporofo. Izy mihitsy no nandamina an'izy fanadihadiana de voaporofo de conclusion marina. De eo zany ianao raha ohatra ianao olona nianatra misaotra anao Freddy Manjoasy, ny zavatra teneniko zao zany tonga de azon'Andriamatoa Freddy Manjoasy hoe marina zany tenin'ny Fleury zany. Tonga de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe sur quelle base no ahafahanao miteny fa marina le zavatra. De ny olona tsisy saina tonga de miteny hoe ka le porofo anie, le base anie lefa le porofo e. Non tompoko, azafady, raccourci zany, satria tsy maintsy na ohatra fotsiny ary za ty zao mpanao gazety no tsy hoe asako fa ao anatin'ny asako, c'est pas de manière principale zany hoe asako tena hoe mahavelona any ny fanaova gazety, non tsy zay le izy, manana ny asako hafa fa ilaiko ty fanaovan-gazety ty ao anatin'ny ino izy teo, sehatra ao anatin'ny asako, tsy maintsy mila an'ity tsy maintsy mila front office fa naizana zany ny back office no tena miasa ao anatin'ny groupiko zany. Dia tsy maintsy manazava ianao zany hoe zao le izy. Ny zavatra hoe porofo zany le izy. De le enregistrement zany le porofo tian'le PM tenenina nefany tsy sahy miteny satria voaporofo. Natao ny fanadihadiana hozy de voaporofo fa marina. Ireo le fanadihadiana ireo nefa tsy nitenenina hoe iza, na ahoana, qui, comment, quoi, par quoi. Le principe zany nitondrana an'izy na le contexte nanao ny fanadihadiana. Ny fitsarana ve samy polisy sa ny zandary sa nareo imprimature ihany, sa nareo sy Nicolas ihany ary Lalatina, satria fantatra manko zany zao ny acteur, ny artisan ny complot imbikety iny dia PM Nicolas député de Lalatina. Anaovako édition manko izy iny amin'ny lahady fa aleo meko patiny kely nareo. La preuve anie rehefa ni-intervenir PM le moaly dia ny première partie, permettez-moi de vous dire, je suis désolé de l'expression, c'est un peu vulgaire de ma part, mais c'était vraiment de cette manière
que le PM s'exprimait. Pour la première partie de son intervention, il a baisé, je suis désolé, je viens de le dire, il a complètement baisé le jeune ministre de la Justice. Et pour la deuxième partie, la seconde partie, il a défendu avec beaucoup d'allusions, non, beaucoup de précision même. Weet je, voter Marna, Zavadala Zena, il est en Facebook. Il s'est contredit lui-même. À partir de quelle base? De l'enregistrement. Sinon, les enregistrements en question, les vidéos non autorisées pour la diffusion. Déjà, il faut mettre entre guillemets. Il y a une chose qui est fondamentale dans ce process, l'authentification des enregistrements, sinon les vidéos en question. Procédure tsy maintsy arahanao zay, ary tsy maintsy avoakanao hoe ty cabinet ty na ty expertise ty expert ty no nanao ny authentification an'izy zay inoko fa tsisy an'izany ny présidence. Ary tsy ny présidence mihitsy no miconclure hoe horoahany ty olo ity fa vao amin'ny primature ny conclusion. Satria rehefa tonga le au summum zany le tena bakara, dia ho azavaiko miaraka amin'ny Serge Zafimahovo eo, zay lazainy eo, dia possible afaka miteny le PM tsy afaka ny ara-iasa fa amin'ny ministre intsony dia eo zany le président tafiditra ny taolana hoe satria raha ny sisiondraisaka zany saka tsy nanaiky le président ialan'le ministre fa possible le premier ministre ny teny hoe raha tsy manao zany izy dia aleo zany démissionne. Raha ohatra izy tazominao dia aleo zany démissionne. Possible zany zay zany tsy voatery hoe marina zay teneniko zay fa le conditionnel est vraiment de rigueur. Fa na izany na tsy zany dia zao tsy maintsy authentifiena izy ary tsy anjaranao premier ministre mihitsy miala tsiny tompoko raha tsy lazainao mihitsy le process nafahanao tonga ny teny jusqu'atrany amin'le hoe vao marina vao pirofo fa marina le izy. Na ny mpitsara ny SMM mara dia niteny teo hoe tsy nirespectena ny présomption d'innocence. Ça ne veut pas dire tandremo zay mahatonga an'izy hoe mila teknika no miresaka eto fa tsy mila olona passionné. Raha passionné manko ianao dia maka parti pris. Azafady toko na prise. Na ianao zany hoe lasa mitongilana any amin'ny fanjakana primature zany, na ianao lasa mitongilana any amin'ny le jeune ministre. Zao le izy. Tsy maintsy teknika ianao. Tsy anjara premier ministre mihitsy tompoko no miteny ao anatina pays républicain hoe voapirofo. Satria il est loin d'être juge. Il est loin d'être une personnalité d'enquêteur, d'investigateur. Ary na enquêteur ary izy na investigateur tsy anjarany no miconclure an'izay fa anjarany fitsarana. Par contre, eto le tsy teneniko hoe ity kosa tsy maintsy natao satria rehefa mandeha amin'ny procédure amin'ny fanadihadiana amin'ny filaza zany moa amin'ny teny malagasy dia un pays démocrate na pays républicain dia manery an'le ministre lui-même fa semble-t-il pression ngeda be ny tao ho pasisany tsy mivoaka tao amin'ny primature ary semble-t-il narary mihitsy le ministre mivoaka avy tao ny côté gauche ny paralysé. Saika hoe paralysé nga izy zany nampalahelo ny zavatra nitranga fa zany ny ety amin'ny fanaovan-gazety hoe grave anie le zavatra nitanga tao ary tsy nanana fotoana nandaharana le ministre fa le premier ministre ny tonga dia namatrapatraka. Il s'est vidé sur le jeune ministre en question qui voulait avoir sa place, du moins son poste. Ny tiana tenenina amin'izany zany dia zao hoe miala tsiny aminao Andriamatoa premier ministre
fa vous étiez dans le faux et votre décision, qui avait influencé le président, partait d'un sentiment de vengeance. Tout simplement, d'un sentiment d'éliminer l'ascension du jeune homme, du jeune ministre. Le ministre en question, il arrive au bout de 2 mois, il arrive à rapatrier, à extrader mpanao volamena. Fa izy moa mipendraikitra amin'ny ministera minina. Tsy ianao. Mba voasakana ve éradiquer ve ny export illicite ny volamena? Non, hein? Non. Dikan'izany zany tsisy n'inona vitanao. Fa ny zavatra vitanao ary tena exploit vitanao dia ny nampandroaka sy tsy fantatra intsony manko amin'izao fotoan'izao. Satria gaga be aho. Tsy indray lahen'ny gazety na iray aza, na gazety ray aza. Fantatro manko fa tsy taon'ny Real TV zany, tsy tao koa ny RTA. Fa ny tenin'ny ministre, l'ancien ministre, du moins le ministre démissionnaire, ny teny hoe si l'ordre venait d'en haut, sinon de la hiérarchie. Grave be ne zany. Ho avy ozy ny fotoana hitenenako ny marina. Zay zany manahirana be mieritreritra an'izay. Ka ny tiako hatongavana eto amin'le patouche. Les domaines, pour ne pas dire zany, izy atao un peu asiana frappé un peu artiste kely zany izy. Les domaines sensibles, sinon les mafieux réagissent. Za Rakotomalala Fleury zany dia no tsara nanao défi nga premier ministre hoe manana ny DLC anao ao anatin'ny direction, ao anatin'ny primature, tsy telina amin'ny primature. Direction de la législation et du contentieux. Io zany afaka miengage, miinviter ny procureur de la République hanokatra fanadihadiana, fa tsy araky ny fieritreretana andriamatoa premier ministre azy, hanokatra fanadihadiana momba an'le enregistrement sy le vidéo circule ireny. Satria zao, araky ny nazavaiko hoe amin'ny firenena républicaine amin'ny Madagasikara dia obligé ny démission an'le ministre. Ary misaotra anazy nanao an'izay na hoe estorqué tamina pression arany izy. Misaotra anazy nanao an'izay satria izay mihitsy natao hoe firenena, za tsy teny hoe firenena mandroso, firenena mikoroso fahanty, fa ny raha manana esprit républicain ianao zany dia miala ianao mandritra ny fanadihadiana. Fa za tsy ino hoe amerina haninga mbika herilaza Andry Rajoelina raha tsy hoe iny anga voaroka mihitsy ny tsaik Christian pour cause de incompétence et de mety incompatibilité d'humeur koa satria efa sûrement le président efa manomboka mamana am'izao hoe totra ny hatramin'ny raha tam'le banty tokoa, totra miady hatrany daholo ny olona rehetra ato. Satria le mety olomenotra le resako, le hoe fa inona nahatongavany lalatiana atao anatin'le dispositif, satria nanomboka mialany le fasikan'le président dia ny deal atao zany fanaraka hoe any amin'ny lalatiana no miainga ny attaque, de quelle que soit la manière de diffusion, de conseiller que SPM fa manomboka eto za miara mivadinao au niveau amin'ny président. Zay zany mahatonga ny Andry Tongariro tsy voaroka mihitsy hatreto na inona scandale ataony. Zany hoe misy deal mazava zany tao. Ry Lalatiana zany miaro ny PM
PM miaro andry lalatiana par rapport amin'ny vadiny. Dia ny dindon de la farce zany de Ngambiky et bientôt Roberto iza moa izy teo Tinoka. Inona ny lien na ny dénominateur commun zay dia am'izay tsy voakitaba ministra Minina nga premier ministre ary tsisy olona tsy mety eritreritra amin'ny plasiny satria tiapiseho izany fa mafy be. De rassuré koa zany amin'ny plasiny reconfirmer zany ny plasin'ny ry Lalatiana indrindrandrindra amin'ny vadiny secrétaire généraly amina ministera anankiray ao anaty gouvernement. Zany hoe tena dilana tena mazava, dilana mafia zany le izy de hoe io zany tsy mba hoe hanao deal hampandroso ny firenena de sans compter zany ny lobbying na exportateur illicite na volamena atao ambadika ary marina mihitsy ny teninga Serge Safinova teo hoe hatramin'ny ialany Andriamatoa sy ny créena ny problème ny Andriamatoa imbika ery laza de tsisy niresaka an'le 2 tonnes itsony. Tadrio fa niteny an'izay izy a. Misy 2 tonnes de volamena hozy izy. Miafina quelque part. Ary en attente d'expédition. Mon cher Serge, tarakely ianao fa tsy amin'ny avion ntsony na jet privé tony na nle fasandrala azy fa par bateau tompoko. À raison de 500 kilos par expédition. Ka izao, rehefa nireleveko ny défi hoe monsieur le PM, terror. Mba ahafahana miapprécier hoe tena honnête ianao am'le démarche na le process napetraka ao. Apetrao ary amin'ny fanadihadiana hoe avaiza mipoiran'ireny enregistrement reny, iza ny tompon'andraikitra amin'ireny. Satria na état républicain na tsy état républicain, efa niala le ministre ny démissionna, dikan'izany ny artifice rehetra ny fanadihadiana momba ny vidéo sy ny enregistrement tsy maintsy mandeha satria zavatra niteridy ny diffusion reny en public. En plus ny tian'le mpitsara lazaina SMM hoe amperinasa le olona. Misy mpitsara sadasada mako any ren'le radio reny miteny raha izao de izao. Azafady tompoko. Azafady tompoko, ino ny président ny SMM miteny. Zany hoe misy zavatra parallèle anankiroa zany tokony tsy maintsy andeha ary sokafa ny fitondrana. Teo no nanaovako défi an'le PM hoe terror e. Ahafantarana miapprécier ny honnêteté intellectuelle anao sy ny sincérité ny démarche anao hoe araky ny fanadihadiana natao dia voaporofo fa marina. Tsisy adihevitra zay no navoakanao fa sans illustre, tsisy niteneninao principe nanaovana an'le izy niprofina sy ny karazany de hiteny ianao que le enregistrement profo mitoaka amin'ny tenany azafady tsy authentifié ny tompoko. Tsy authentifié ny zavatra nataonao fa tonga de ianao no conclure anazy teo hoe marina ity. Mialatsiny aminao tompoko. Débat d'expert fa tsy hoe débat n'olona hoe vendrambindrana ery ka manipuler anareo amin'ny resaka frappy ohatran'ireny. Azafady tompoko, sur quelle base no ahafahanao miteny hoe marina le izy, voaporofo fa marina. Oui, na manao 2+2 ianao tsy maintsy miteny hoe à base de 10. Ka maika fa hoe c'est un événement, c'est une procédure ayant intention de nuire. Heureusement le olona fa manana maizy azy, maro ny olona mieritreritra hoe finalement ne tout compte fait ne tsy potiky mbika e. Mbika ery laza niala tao e. C'est aussi une chance pour lui. Zara ary le riny niala tao am'izany ambiance machiavélique zany. Ka zao, rehefa nandeha zay pression zay de tsy nataony nga PM hoe je vous donne 48 heures.
milaza izy hoe tsy voatery marina daholo ny zavatra eto amin'ny Facebook. Izy zany no tena an'izany a. Dikan'izany, a contrario. Satria izy tsy voatery marina ozy izy le fiainan'olona, na izaty ara ozy izy mety ho tratran'izany. Misy mahafantatra anao hoe inona ny zavatra mitsanga amin'ny primature ao hoe. Misy mahafantatra zany a. Na vie privée na vie publique a. Fa zao, eto alohantsika zao. Tsy voatery ho marina ozy ny zavatra lazain'ny Facebook. Ka maninona mikambiky sahanao miteny hoe voapirofo fa marina. Nefa tany amin'ny Facebook no nahitanao azy. Akoatran'ny enregistrement nentin'i Nicolas hoe ty izy 16 millions ariary ny vidiny. Kely fotsiny sisa tsy niteny, kely fotsiny sisa tsy nitenenan'ny gasikara hoe ary vaovao be zany akanjonao zany monsieur le député a. Fotsy mangatsakatsaka tsara mihitsy. Tany amin'ny Facebook no mivoaka io nametrahanao, ianao miaraka amin'ny Lalatina, Nicolas, tsy afaka miala amin'izany ianao. Ho avy ny fotoana amoahana improfo an'izany eto, engany mba ho vitany izy satria ny antony maro samihafa. Tsondray inga Nicolas hoe fa ahoana indray ity voahany zany, ahoana nahafantaran'ny Fleury hoe Lalatina tafiditra ao anatin'ity cause ity. Satria zany ny eviteny Lalatina. Tsy ho fantatry ny André Rajoelina hoe izy anisan'ny manao complot miaraka amin'ity satria ho protéger ny PM. Zay izy andeha tonga André Rajoelina. Raha nisy olona zany niaro ny André Tongarivo ka tonga tany aminao PM. Zay ny sinina voalohany. Finga PM no tompony Wayne Clench natongavana tamin'izao zavatra zao. Hoe 16 millions vidin'le enregistrement tompoko iarovana amin'le place 16 millions ariary. Teneniko anareo zany. De zao le izy. Rehefa tsy vitan'ny APM zany le défi hoe tsika ve dia anaraka an'izany cause Fleury zany, andao rangato retinao hoe Facebook zany. Tarory. Kanefa avy amin'ny Facebook ianao nanaovanareo pression amin'le ministre. Zay zany tsy tenen'le hoe raha vao ministre côté dia tsy mpindina ohatran'izao dia vita. Tsy tenen'izany satria efa misy olona zany mieritreritra se manifester ametraka ny toerany an'izany fanavaka hafa. Tentation izy teo fanasaraham-bazana ny malagasy zany. Tsy merina manao an'izany. Alao azavy zany tsy mivahoaka an'Antananarivo, tsy Ravalomanana, tsy Rajoelina, tsy iza koa tsy Rosy, tsy Serge Zafy-Mahovo no manasara-bazana ny malagasy fa au niveau-n'ny primature tompoko. De le André Rajoelina tsy manana recul ao anatin'izy dia manaraka efa fotsiny. Satria manodidina azy miteny peu président, miana président. C'est normal, c'est encore un jeune. Pour être là, il faut avoir une vraie, une profonde capacité pointue de discernement. Satria marina ny teninga Serge Zafy-Mahovo hoe tsy manana olona dia tena hoe afaka nolontsaina azy le filoham-pirenena satria olona novice daholo no manodidina azy. Tena marina zany. Novice amin'ny expérience, novice amin'ny fomba fandraisan'olona, novice amin'ny fanajana olona. Tena teneniko anareo expérience ity mbola velona iny Serge Zafy-Mahovo iny mahafantatra tsara amin'izany hoe fifandraisana amina président zany. Professeur Albert Zafy, raha miantso azy ianao dia tsy maintsy misy olona mamaly hoe mbola mivory fa antsonony ianao tompoko. Raha tsy Siraka Didier tamin'izany mbola le mofo tropaina be reny ny téléphone. À n'importe quel moment de la journée, même jusqu'à 2 heures du matin,
il prend le téléphone, il vous répond. Azo manontany an'izany nareo amin'ny olona rehetra niara-niasa tamin-tatsiraka Didier. Niza miantso azy amin'io téléphone io, sauf izy hoe ianao efa malala hoe conseil des ministres izy, satria efa lazaina anao. Ianao efa malala hoe amin'izao izy manao gym, manao sport, dia tsy adalainao izy amin'iny. Fa raha amin'iny ianao miantso azy, tsy mandray anao izy. Fa manomboka amin'ny 5:00 ny opérationnalité any. Dia izaho miteny anao fa imbattable jusqu'à hatramin'ny amin'ny 3 maraina. Normal raha naharitra 25 taona ilay olona teo amin'ny fitondrana. Normal raha jusqu'à hatramin'ny hoe izy no demande professeur Albert Zafy ny respecten'ny olona. Vahoaka manalakisany ny nalahelo tamin'ny professeur Albert Zafy maty. Teneniko anao zany. Dia izao zany ny zavatra ho lazaiko anareo. Lôjika be rehefa hoe tratrany ny ataky. Satria force est de reconnaître, zany nanomboka nahita an'io hoe ity zavatra ity avy ao anaty gouvernement ihany ny menga, dia navoakako nabaribariko teto zany. Zaho akory tsy miteny hoe zany no kadada, miala tsiny. Fa teto amin'ity fandaharana ity tokony nangataka voalohany hoe asory PM, asory ajo, asory zao, asory lalatiana aloha tsy tafiditra tamin'izay, fa amin'izao izy ampidirintsika amin'izay. Hay tena ratsy loha tanteraka mihitsy ilay zazavavy. Ary averiko aminareo foana hoe tena lany fotoana naman'izy iny. Tena lany fotoana mihitsy namany. Nahitako loza tamin'ny invitena anazy tamin'ny mariaziko. Mariazinao atsikafin'olona ery anan'ny ery avy eo eny amin'ny place publique. Tsy olana moa zany, fa eo mihitsy ny idirantsika ho avy. Tsy maintsy hieritseritsy PMU satria rehefa tsy vita n'ilay défi, dia mba ahafaha, satria izay ilay mode opératoire an'ilay bany. J'arrive à comprendre, en 2 temps 3 mouvements. Normalement zany hoe haut politicien zany. C'est quelqu'un de placide, impénétrable, ohatrany hoe pasteur Andriamandrato. Sady tsy mitsika izy, tsy tezitra izy, ny tsy malahelo rehefa miresaka aminy ianao. Placide, impénétrable. Dia anontany daholo koa ny olona. Tsy fantatrao mihitsy zany izay tena ao anatin'ny sainy ao. Fa rehefa mitsanga ilay zavatra, dia izay ianao vao tonga saina. Iny zany ny valin'ilay resako tamin'ny pasteur. Fa rehefa mivoaka voanao, vita ny resaka ao dia izy hoe henoko izay dia miandritsika izany fa hitanao eo ny toriny. Matetika ohatran'izay ilay famaliany pasteur azy amin'iny dizy teo, amin'ny zavatra miseho. Ka izao, rehefa tsy hoe nanozongozony tsika fa nanao ny tokony ataontsika satria fanalana an'izany atao hoe fangatahana fanalana an'izany premier ministre zany tsy vita moramora zany. Faly amin'izao fotoan'izao maheno hoe ny rody be mpanohatra mangataka satria na ao amin'ny ino izy teo, na ao amin'ny HVM mamparary dia mangataka ny maromaro analana ny PM, andravana ny gouvernement io. Safady inam-panafody atoko. Mangataka ny andravana any gouvernement io satria adetrano samy mapara sy ny TGV sy ny IRD sy ny tsy haiko no mitranga ao. Kanefa rehefa tena raikitra ilay rombo zany, za mbola tsy naheno an'ilay PM, afa-tsy ilay moalino hoe manana ny izay aho vao naheno azy ny teny hoe manana ny fahendreny ilay filoha. Satria misy zavatra takin'ilay dala, misy zavatra andrasana hoe mba tsorohan'ilay président izy, dia eo izy vao mody mandoka an'ilay président. Avez-vous, ne serait-ce qu'une fois, le Premier ministre défendre la cause du président quand le président a des problèmes?
Mais là, c'est le Premier ministre qui a des problèmes. Moet mandoka amin'ny président izy. Zany hoe efa manao clin d'œil am'le président izany hoe enjana be ty dada fa tandremo a. Inona ny zavatra hitranga? Fa manomboka mandeha ny motion de censure a, mifampinegosia, mifampiresaka ny olona any ambadika any, de efa manana olona ieritreretana, satria ny rodibe mpanohatra de manaiky hoe zay omenareo de ekenay. Hitanareo fa mahay mifanaraka ihany rehefa hoe intérêt suprême de la nation. Zany zavatra teneniko anareo. Manomboka eo zany, eto le mode opérateur am'le ngia premier ministre, Fleury am'izay lompehany. Tady zay tianiko zay. Tsy vitan'le défi, ary ny azy mba hanakona ny incompétence-any, de tsy maintsy misy olona pehany. Pendasiny zany Mikael-laza mba hanakonana an'izany hoe asiana diversion zany, de Fleury Rakotomalala indray no pehana ampiakarina eo ambonin'ny lapoaly. De zao ny zavatra teneniko anao. Ary eto Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ny saisisseko sy ny opposition. Aza adino fa tsy Andry Rajoelina mihitsy ny patron-ny Tsay Christian. Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Manana batriana fanaovan-gazety zany. Manana batterie fanaovana gazety zany. Zany hoe média. De ho gaga ve za raha ohatra hoe par média interposé, mety any amin'ny radio. Na inona moa zany expérience neraka tamin'ny Réanika sy ry Michel Ralbert. Mety possible hoe lana am'le hoe ato amin'ny la vérité sy ny karazany mamely ahy de mety any amin'ny Réanika sy ry Michel Ralbert amin'ny mandeha. Kanefa mety miseho direct akory raha hoe tonga dia la vérité na matin, azafady loko, na la gazette. Mety anao koa izy hoe andao rangaha radio tsy fantako, tsy haiko. Mety hisy olona hanao émission spéciale any amin'ny Real TV, d'IPK spécial Fleury Rakotomalala. Zany hoe manembatsembana an'le PM indray zany, satria le riny nanomboka an'io de peo am'izay rangaha hibandy eo. Mba hampatonga an'le opinion hidouter zany hoe pas touche au domaine sensible, sinon les mafieux réagissent. Zao zavatra teneniko anareo ry vahoaka malagasy mpanaraka eto, raha manao an'itony zavatra itony, satria makarary ny mpanao politika ny ilazana ny tenany hoe mialahy anao eo, na asoro io monsieur le président, dia tsy maintsy hamaly izy, quel que soit les moyens. Satria effectivement tsy le primature loatra ny tena matsiro, fa le mine. Azonareo moa le schéma? Interdisena ny exportation. Banque centrale tsy mividy tsony, de nefa ny olona mitrandraka volamena ry, de zalahy manao monopole. Ka raha ohatra 900 000 ny grama, am'izao izy efa midina any amin'ny 600 000. Tonga any Dubai nefa ny io lafiny dralatra any amin'ny 1 100 000, na plus de 900 000, de dikan'izany par gramme zany dralahy, mahazo 500 000, na hoe 500 millions par kilo. De imagineo hoe 500 kilos nalefany.
dia mieritreritra ianao. Eritreretra zany 500 millions dia nefa ny 500 kilos par mois no mandeha. Efa sambo tokony mitondra an'io, efa sambo. Dia zay no mahatonga an'ireto le boy kely, les passeurs na les convoyeurs. Ao koa moa ny sasany spécialiste amin'ny fitondrana, fanondranana sokatra amina rivony. Zao a. Ny mampalahelo dia zao. Fo mafy loatra le faritra atsimo, satria ianao rehefa misy phénomène anankiray zany mitranga dia tsy maintsy manao analyse ianao psychosocial an'le phénomène. Dia ny zavatra tena voamarika tao anatin'izy izy dia tanora avantiliara ny tena betsaka maka risika ary silamo ny ankabazany. Tsisy idiran'ny religion silamo zany a, azafady a, sao dia izay indray no nanovana ny resaka eo. Fa tsy hanasa sady voamafy le faritra atsimo dia tanora amin'ny faritra atsimo no tena ampiasaina manao an'io zavatra io. Dia une partie ny tanora eto Antananarivo. Zay zao ny zavatra teneniko anareo. Ny ankabezan'ireo tanora io moins de 30 ans daholo. Ka raha ohatra zany nareo manodidina anareo mijery, un jeune homme moins de 30 ans, zay hoa le psychosocial an'le izy. Tapitapika zalahy manana trano firy, tsy fantatra hoe ahoana dia misy olona miara efa mpandova be efa trano. Azafady tompoko, tsy marina zany fa volamena ireny. Ao ny efa manomboka tsy manao, kanefa na izany ny paseny ara volamena, tsy maintsy atsikafony ireny. Ho avy ny fotoana amin'ny ankety amin'ny resaka bien, enrichissement sans cause, tsy maintsy anontaniana hoe aiza ary ahoana ny origine an'ireto fananan'ireto, satria za mino fa tsy maintsy hisy fivoahana ny zavatra mitranga ao amin'io firenena io ary andeha amin'izany lalan'izany na iza mpitondra eo. Na Rondroany na Rapitso miova, fa ny important sady fondamental zany amin'izao fotoana izao, araky ny teneniko hoe le jet privé efa manomboka henjana ny fanakana anazy eo Ivato sy ny any ivelan'ny Antananarivo dia efa sambo ny andefasana-dralahin'le izy. Tsara zany fantatra an'ilay Matoandro Rajelo zany, fantatrareo mpiara-miasa aminy ao amin'ny ino izy teo, ao amin'ny présidence. Za moa miainga amin'ny proposition, ary tsy afeniko zany a. Miara iasa amiko a, important amiko ny résultat. Fa raha tsisy ny résultat ialako lavitra, vao maikary zany ansika. Aleo zay azafy. Miandrotsika zany zay ny réaction certainement raha vao misy zavatra zany. Tsika tsy hoe malala volana alohan'ny abiby fa mafy amina fitondrana zany hoe anaovanao défi izy dia tsy sahy. Satria aux yeux ny opinion hoe tena ny défien'ny Fleury, le premier ministre, Fleury contre PM ozy nul eo. Fa tsy nasahy le PM e. Ahoana tokoa tsy nanokatra procédure izy, tsy nanao ouverture d'enquête izy momba ny olona tompona andraikitra amin'ireny diffusion amin'ireny vidéo ireny, satria androany imbiky ery laza no
Vous, tsy tena hoe victime fa manjary misy consommation na partialité zany. Fa izy mitratra androany. Izy am'teny anareo fa tsy ianao premier ministre no tratra rapitso. De lasa phénomène, lasa épiphénomène le izy ao anatina république anankiray. Nefa zavatra misy lalàna mametra an'ireny zavatra ireny ary tena mampigadra. Fa maninona ny lalàna tsy ampiasaina amin'io cas anankiray io? Araky ny tenin'ny président-ny SMM hoe am-perinasa le olona ary tadidio tsara fa tsy mitongilana président-ny SMM miteny an'ireny. Ho azavaiko manko le izy rehefa avy eo, zay maha spécial SMM azy. Satria izy de miteny mihitsy hoe tokony nisy fitsarana, zany hoe misy procédure zany amin'Andriamatoa mbika laza fa misy ihany koa ny procédure zay tsy maintsy mandeha ihany koa na ouverture d'enquête miaboutir amina fitsarana mihitsy amin'ireto olona nanaparitaka an'ireny zavatra ireny. Fa tsy hoe ndray mandray arỳ amin'ny haute cour de la justice CJ zany, de ndray ato ny enquête bloquen'ny primature fotsiny satria raha vao mandeha ny enquête an'io de tsy maintsy tratra fa hoe tato ny nivoahan'io. Indrindra fa efa navoaka ny Gia Fleury le député Nicolas Soursanio zay niconfiena an'le enregistrement. Matoa amin'ny teny an'izany de mahafantatra zavatra. Matoa amin'ny teny hoe fasena tamin'ny lalatina le izy de mahafantatra azy zany. D'accord? Ho sarotra amin'jareo nanao représailles anahy aty andafy aty satria zareo mety tsy ho tonga am'izany hoe élimination physique fa ny fanalotona, fandrotoana ny imaziko no ezahany atao an'i Madagasikara am'izay de hoe tsy crédible ny zavatra soratana io. Dinona foana moa ny zavatra soratan'jareo fa tsy ny hoe mpisoloky. Ny solokin'izao, ny solokin'izao, solokin'izao. Dinanao zany tafiditra ao anatin'le piège satria misy opposition mety aminy ny fanaratsiana ny Fleury satria ty Fleury ty sao de manana intention hanao an'izao fa maty dada. Ty Fleury ty sao de zao fa maty ihany. De io fa ny de mimana zany raha ohatra zany hoe rapitsona amin'ny latsinainy mety asiany la vérité ohatran'izany. Alo tsy ny hoe express ianao an'izany. De miazakazaka be amin'ny Facebook satria ry zareo koa ne mampiasa an'le Facebook ry malagasy avako hoe mampiasa koa ne zareo na de lazaina ary hoe tsy voatery ho marina. Ireto olona milaza fa tsy voatery ho marina zany ny ampiasa amin'ny Facebook na rapitso amin'ny latsinainy na talata. Fa rehefa hamelon'ny hafa manko de rapida be satria mafy le izy tsy nanao an'le tsika ary mety anontany antsika président fa nanina tokoa tsy nataonareo zany fangatahan'ny Fleury zany. Le ministre nefa nanala ny tenany satria izy républicain fa maninona kosa ny tsy angazenareo ny enquête momba an'ireto olona nanao an'ireo tany reto. Zay ny SMM efa mangataka koa hoe maninona ny tsy mandeha tokoa le izy. Jusqu'à la preuve du contraire mbola présumé innocent les ministres. Amin'ny maha républicain les ministres de niala izy. Fa tsisy procédure mihitsy. Miainga na amin'ny tompona andraikitra nanao an'le enregistrement. Raha ataony le izy de zao azafady Andriamatoa premier ministre ohatrany coïncidence hafahafa le izy ato amin'le enregistrement nataon'ga Marc Suzana. So de betsaka ny tsy malala fa nga Marc Suzana nefa amam-polo taona no manao an'izany domaine minier zany.
resaka fikarohana vato ambanin'io tany io. Ary io fikarohana vato ambanin'ny tany io sy ny fanaovana an'io zavatra io, raha vao tsy miaraka amina ministra ianao manao an'io, na premier ministre, de surcroît le olona sady ministre amin'ny premier ministre. Donc ozy nga Nicolas zay afaka mibitsibitsika maharitra, Nicolas député zany, amin'ny président. C'est un opérateur minier qui visiblement avait enregistré. Je ne pense pas qu'il est victime. Rehefa nijereko le enregistrement farany iny, na farany iny tsy haiko, ao anatina chambre à coucher. Visiblement, on voit sa cuisse, ses pieds nus. Milalao tongotra izy, sady mitelefona. De raha ohatra zany hoe le rahalahy le Sri Lankais zany niendrika andrehana hoe nienregistré an'le izy fa tsy izy, de ianao ve de ampiditra olona tsy intime any amina chambre à coucher, satria hitanao am'le lumière tamizy sy ny karazany, fa chambre à coucher le nanaovana an'le enregistrement le milaza farany iny. Donc mazava be fa tsy maintsy molona intime matoa any amin'ny chambre à coucher le zavatra miseho no nienregistré parallèle de nidiffusé an'le izy ny kahiny Suzana zany. Ary rehefa tao ny rapprochement de plus ou moins fantatra fa procureur ary vehivavy le izy. Ary rehefa natao koa ny rapprochement sy ny investigation, ity vehivavy ity na tsy vehivavy fotsiny am'izao kay, fa manana relation amina olona mpanapotika olona. Pour ne pas dire cousine. Par ricochet zany, jerena le filière na le processus natongavana tany amin'le diffusion dia chaîne na réseau anankiray mihitsy dont ny olona au cœur les réseaux, c'est le premier ministre. De ahoana zany nareo opposition am'zany tompoko? Ahoana zany nareo? Mba mamahina ihany, mba manadiady ihany. Hoe ahoana ty olo ty tsy samy kritika an'le PM? Fa inona ny niainga atao? Zao mandeha ny discréditena zany Nga Fleury de hoe mendray sa. Satria za zany miteny an'le hoe enoiny le izy ridicule be ore olona. Na eno zay fa nalefa evasanina alina iray sa. Qui dit evasanina, évacuation sanitaire. Ok. Moaly nisy niantso an'io 5 enina de ianao nanao interview amin'ny vadiny, iza moa naran'le rangahy iny fa adiniko sady, Rakotoniaina. Rakotoniaina moa azafady tokony anaran'le huissier. Satria le zay zany le izy Rakotoniaina, maître Rakotoniaina moa sa izy azafady tokony apatriveo. Fa mba vérifier kely hoe de natsoaka hony nalefa evasanina le ramatoa. Ketraka ianao olona 5 enina miantso anao am'zany. Fa misy olon-dehibe zay tsy maintsy namaly fa ny sasany tsy mivaliako hoe oka re olona fa aza manao zay mahatezitra. Za Fleury Rakotomalala ve nasianareo vérifier an'izany? De mba ahoana ho any considère zany ho efa candidat à la présidentielle. Oui, voilà, merci Alpha Garçon, maître Alain Rakotondrina.
Nanontany an'izany raha ve za tsy menatra hoa vadin'le olona président-na huissier de tonga le olona de malala hoe mba avendrana koa le monsieur Fleury a. Ahoana ny verifieko an'izany? Raha tsy vendrana ka raha tsy ndondo a, raha tsy nulina, raha tsy da hoarahoara na da romaroma ka tsy halala hoe olona avy natao césarienne zany, olona avy natao opération tsy navigable, sady tsy azonao entina sambo zany no sady tsy azonao entina avion ary tsisy compagnie aérienne, tsisy compagnie maritime hitondra an'izany mihitsy. Satria miala ao amin'le firenena izy vita ihany, fa rehefa ohatra izy tonga ary asilo ao ary ka maty ao le olona. Any La Réunion zany ny constaté le izy, maty le olona. Niainga tamin'i Madagasikara io olona io césarienne, de naka risika le pilote mitondra azy, le pilote tonga de migadra any La Réunion, saisit en même temps ny avion mba olona nianatra ve tompoko no manelitsao ohatran'izany hoe nalefa Evasanna mba hitsoaka le olona. Nefa olona au bout d'une semaine césarienne, mianatra ve ny olona manelitsao ohatran'izany? De eo anao mieritreritra hoe tena lasa midina ambany de ambany, tena sitomina ambany de ambany le débat ao anatin'le fanoerana satria animosité betsaka. De rehefa nanazava hoe le enquête mbola tsy niainga, donc tsisy possibilité ana arrestation azo atao zany raha tsy misy nenona aloha le olona droit, zany hoe droit iny tsy azonao tsy azonao hoe violer iny fa tsy maintsy misy audition aloha de zay vao hoe sauf flagrant délit, hoe tratram-bodiomby izy namono an'le ombin'olona, zay manko dika le tratram-bodiomby. Zay zavatra hafa. Ny audition mbola tsy vita de efa misy olona sady miteny hoe arrêtez-o tout de suite. En plus le olona vao avy niteraka de arrêtez-o tout de suite. Mba olona nianatra ve tompoko ny olona miteny an'izany? Manahirana za kosa ho aho tsy hiverifie an'izany koa raha tsy vendraka, andeha hanala barakantena ho aho za. Andeha hanala barakantena hiverifie zavatra ohatran'izany nefa zavatra zany ny zavatra hoe tsy mila olona manana capacité de discernement akory ny manavaka an'izany fa olona manana capacité tout simplement. Fa zao le animosité, le haine no mipaka ao anatin'ny sain'ny olona dia na hoanina hatrany de alefa foana le manipulation. Zay le izy. Ka eto aho zany de misadresser à madame Raissa, alefaso tompoko le 25 000 euros fa mandeha le tsao zany hoe nomenao 25 000 euros hono za ka tena mba miangavy anao tompoko fa meko facture mihitsy anao, sous forme-na convention koa de meko facture anao. Allo avy le izy satria ny zavatra tena niteneniko tamin'ny vadinao, za zany tsy miteny hoe nareo manelele tsao fa misy tsao mandeha zany hidiscréditena anahy zany. Tena niteneniko ary niteny anazy aho hoe enregistré tsy maka aminareo na ny erreur ary normalement raha mandeha amin'ireny, hainao manjery ireny de mandoha vola ianao fa tsy hoe mitonantonana fotsiny amin'izao. Nieviteko mihitsy zany. Ka raha marina kosa zany hoe misy an'izany 25 000 euros zany, alefaso fa ilaiko hamonjeko an'i Kongo a. Tsy mila mandeha mankaty amiko akory nareo fa tonga de avadio vola gasy de mena an'i Kongo, amena an'i Gabriel, mandefa état de dépense izy hoe retabony dépense de mba miangavy tompoko, tonga de mena an'i député Brunel hoe reto ny zavatra vidiny de ny BL sisa ny récupérenareo de ino no alefanareo aty amiko, de fa faly be am'izay satria
na vitadidy aho sy namonjy olona ihany koa. À condition zany ka misy tokoa le resaka hoe nanomana 25 000 € anà nareo, zara ny lazany hoe mbola bevoka le olona, niteraka le olona, tsy nangataka vola toko. Fa ny juste no narovako fa tsy afaky miaraka amina cause na phénomène feno fankahalana. Taddio fa nisy zaza teraka tao, nisy zazam-boaka zay tsy manatsiny teraka tao. De ahoana moa? Za miteny hoe mivavaka de andeha hanenjika an'izany aho ve? Fantatro zao fa misy procédure tokony respectena alohan'ny anaovana conclusion hoe meloko ty olona ty, de akipoko venomasoko fa tonga de hoe zao rangahy atao a, zao rangahy atao a. Ro ilaina daholo ty étape rehetra ty. Oui, alefatsika ny Congo Alpha Iarsan, manao état de dépense fotsiny a, ireto ny ilaina i Congo, Gabriel ambaka ny transport zany ny camion mitondra azy, de tonga de vidina le izy. 25 000 €. Tsy mahazo ny zavatra eritreretiko akory zany. Ngataka ihany ve de 25 000 €? Non, azafady retoko tsy mitovy le catégorie. Tsy pratika aminay aty zany. Ka ohatrohatran'izay zany le zavatra anaratsiana Fleury, alefa le izy de ohatran'izay. Non, madame Edme Ranaivo tsy niteny an'izany madame Raisao hoe omena 25 000 ianao fa any amin'ny olona be felonana, any amin'ny olona mialina sy mandoto antsika no mitantara hoe meno madame Raisao 25 000 € anie le ry e. Azafady a, efa hiritsika alohan'ny hidirantsika amin'le spécial SMM. Nao entsika mibavaka ny zavatra rehetra. Zay ihany ny tsika e, tsika anie tsy tsika ny tena maître, misy maître, grand maître ao ambony ao. Tahoara. Taiza moao raha tsy teny fahasoavanao irery aho, tsisy mpijery ifatena very fa tonga anao, nanafakay tamin'ny tanao namelany loko, nodiovinao tanterakao Jesosy ianao lalana fa marinana, ianao mpanasitra aminay manome afiadanana, Jesosy miderano ao, ianao nanafakay, tsisy toanao tompo hanaraka anao ao. Jesosy ny teninao de mahery manazavay, manovay isan'andro isan'andro, tompo vonona aona sarotra azy niandany tenako, anafako anao ny androm-piainako, Jesosy ianao lalana marinana, ianao mpanasitra anay manome
Hanarakana. Oh, teso, you know, la la la. Famarinana. Yano panasitana. Manumeya fiatanana. Teso miteranua. Yano nana faka. Sisi tuano tumpo. Hanarakana. Wow. Sisi tuano tumpo. Hanarakana. Wow. Sisi tuano tumpo. Hanarakana. Yenere, vedi? Vet fotsiny okey ary hiditra amin'ny spécial SMM tsika ndao ary ndaso aloha tsy vonona ty hoe tsisy feo iny atotsika zany zao. Androany tsika zany dia naheno fa nivory nanao fivoriana voalohany ny SMM ary tonga de tsotra ny zavatra teneniko. Za tsy miteny hoe tanora de tanora, ilay filohan'ny SMM vaovao fa hita izy hoe tanora kanefany tsy mahatanora azy midika hoe tsy mahavoly raha namana fa zavatra ni-impressionné anahy dia ny fahaizany mandahatra sy mametraka araky ny maha-teknisianina azy ny zavatra lazainy. Zao voalan'ny président SMM izy iny dia zavatra nampitaina taty amiko de hoe inona be le filohan'ny SMM. Et donc zavatra ohatran'izao. Nous, l'esprit, mon cher Fleury Rakotomalala, pour me comprendre ce qui se passe au pays, Tandrazana Malala, l'Union fait de la force. Efa nazavaiko teo sasy goatra fa mbola toizako efa manohy azy io. Ny fandaminany, ny olona tsy maintsy manana ny tendance politikany quelque part. Raha izaho zao ny antaninareo any Madagasikara dia tsy manana satria tsisy mety amiko reo. Raha Madagasikara manokana. Aty a Frantsa manana efa fatra-pirenena hoe Emmanuel Macron toanako. Noho ny resaka valeur toanany sy entiny amin'ny fitondrana firenena. Tsy voatery hoe mahafatra-po daholo ny résultat fa
au moins aloha misy zavatra be dia be pozitifa am'le izy. Telefoniko hoe misy vaovao mifoatra mihamora ny kely ny feo. Mety miareraka koa Adeline Rabary ary efa harivariva koa aty andafy ka tsy de mety loatra le mitabataba. Azafady satria ny rindrina misy sofina. Calme be manko le quartier misy anay ka na de ohatra ary hoe sanatren'izany misy ravinkazo mitrana tonga de eny ka maika fa feo mitabataba ohatran'ny ataoko. Nahagaga anah ho le maturité am'le professionnalisme. Le magaga manko tsy izay loatra ny tiako tenena fa moi j'étais impressionné. Tsy haiko ny dikan'le impressionné zany amin'ny teny malagasy ialako tsiny indrindra. J'étais impressionné par les capacités, l'habilité technique satria ny zavatra nazavainy inga présiden'ny SMM adinoko hamaky ny anarany raha tsy madiso averenao tompoko dia les maniabilités techniques zany on voyait visiblement qu'il était à l'aise. Ary ce que moi j'ai apprécié c'est son côté impartial par rapport à ce qu'il défendait et par rapport à ce qu'il avait étayé comme propos zany hoe zao. Mety angambany de hoe ndao enoantsika le izy dia tsotra kokoa am'izay fotoan'izay. Ndao ary a. Fa ho any vaovao politika, tsy mankasitraka ny fomba fiasan'ny gouvernemanta amin'izao intsony na nisy olona Diso kely Andriamatoa Filelera-Kotrimalala fa tsy inona izy fa Andraso aloha tsy inona izy io fa nefa toa io indray le izy. Ato le izy ka. Ndao ary. Ieno ny président ny SMM tsika tokoa ndao ary. Sika avy hatrany ary ireo antsibriam-baovao. Tsy tokony imbikely laza irery ihany no enjehana fa misy ihany koa ireo minisitra hafa nanana-tantara teto amin'ny firenena ho ny sendikany tsara eto Madagasikara androany. Nanamafy moa ny SMM fa ny fitsarana ihany no afaka manamarina na meloka na tsia ny minisitra ny fitsarana deo aloha. Zay zany. Singa Fleury no namorona an'izay a. Filohan'ny SMM no niteny hoe ny fitsarana irery ihany. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia tsy anjaran'inga premier ministre mihitsy no miteny hoe vao marina. Il n'est ni juge ni magistrat. Fa à la limite hatreto aloha zany le président mbola tsy niteny satria raha tsy diso ahako ny filoham-pirenena koa dia anisan'ny hoe filohan'ny magistrature raha tsy diso aho. À la limite ny filoham-pirenena no mety afaka hiteny an'izay fa nefa na izany hatrany tsy maintsy manazava foana n'le principe hoe noho ny hoe fanadihadiana dia inona ny fanadihadiana natao tao, iza nanao azy sy ny karazany, any le izy ny zavatra miainga. Fa ity zavatra ity, zavatra zay manko le izy. Niteny hoe hanao conférence de presse, manaovanao conférence de presse Andriamatoa premier ministre dia zavatra eny am-panidinana, zany hoe sady te hiteny ny tsy te hiteny, zavatra mialaala-pa zany natao. Dia ohatrohatran'ireny le forme itondrana azy, dia am'izay afaka miala-pa dia ohatran'ny hoe le fotoana niresahana tamin'iny tsy voahomana e. Nanaova conférence de presse officielle dia hitantsika eo ny teneran'ny zavatra teneninao raha ohatra ça peut tenir la route amin'ny alalan'ny fanontaniana noho ny apetraky ny mpanao gazety. Ministra hafa nanana-tantara teto amin'ny firenena ho ny sendikany tsara eto Madagasikara androany. Nanamafy moa ny SMM fa ny fitsarana ihany no afaka manamarina na meloka na tsia ny minisitra ny fitsarana deo aloha. Ny andro herinandro tao aorian'ny fametraha-pialana ny Bikely Laza ny 1 Febroary lasa teo moa vao nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika n'ity raharaha ity ny SMM. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sary ny tokony iaina Randrianjatovo.
Mbola misitraka ny antsoina hoe présomption d'innocence ny ministra ny fitsarana teo aloha Imbika Erlaza ka ny fandiadiana sy ny fitsarana ihany no amoaka ny marina mikasika ny raharaha izay nahavoasaringotra azy ho ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara androany. Ny olona anankiray rehefa voahentsika dia misitraka ny atao hoe présomption d'innocence. Azonareo ve? Votery le mpitsara miteny hoe azonareo ve? N'izy izany misadresse amin'izay amin'reto olona mpamatsy polémika. Mety possible raha-pitsy rehefa mandeha le mazava tsara ny tenin'le mpanao gazety teo hoe misy fanadiadiana zay vao tonga amin'ny fitsarana. Fa raha ohatra zany amin'izao fotoan'izao Andriamatoa Imbiky Erlaza no alefa tsy maninona atao mihitsy hoe mitonatona ny eny amin'ny fitsarana dia efa voaheloka alohan'ny fitsarana satria efa premier ministre mihitsy tompoko no niteny hoe voaporofo. Aza adino zany grave anie zany e. Miteny izy hoe ny Facebook manao trafic d'influence? Non. Manao influence ny Facebook fa ny zavatra teneninao no trafic d'influence. C'est la vérité à moitié dite. Ny zavatra nataonareo no trafic d'influence fa ny Facebook milance ao zany misy an'le influenceur, ao misy an'le lanceur d'alerte. Fa tsisy trafic d'influence ao. Fa ny zavatra nataonareo no manao abus de position anao na abus de statut amin'ny maha premier ministre anao. Dia nilaza tsy ampitenenina ianao hoe trafic d'influence. Taiza koa nisy niteny an'izany hatramin'izay niainana hoe ny Facebook manao trafic d'influence. Parce qu'il y a tellement de confusion dans votre tête. Et là, vous avez dit la vérité sans vouloir le dire et sans vouloir la dire. Parce que c'est tellement vrai, il y avait une opération de trafic d'influence au niveau de la primature et certains ministres. Et même au sein même du staff du ministre sortant, ministre démissionnaire, en la personne de sa secrétaire générale. Oui, tao anatin'izao satria akaiky ny mpiara-miasa amin'ny premier ministre zay général, eo akaikiny mihitsy. Ay ty olona ty kozinina an'le olona ty, dia le olona ty ndray koa kozinina an'le ary, dia mifandray amin'ny ary, dia c'est tout un réseau. Donc tsy maintsy mizoira an'le présomption d'innocence ozy izy. Andriamatoa Mbitanarivo, Andriatsiorson ndra sy tadidina tsara moa, Mbitanarivo, Andriatsiorson, ndao toizana. Rehefa misitraka an'izay izy izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra mahakasika azy. Izy amin'ny vahiny amin'izay. À bon entendeur, salut, dikan'izay. Ny premier ministre vahiny amin'izany. Ary raha za le premier ministre tonga dia misitrika any ambany latabatra ary menatra. Oui, menatra raha izahana amin'ny plasiny hoe mba ratsy koa le rony zany tena tonga dia le rony directa fotsiny zao. Zay mahatonga ny amin'ny teny hoe de quel droit et sur quelle base. Nafahan'le premier ministre ny teny hoe voaporofo ary marina dia donc meloka izy zany miala ela. Fetany hoe le tena marina anie dia zao e. Aleo hivoaka ny marina. Moaza an'le ry ary forcen'le ry démissionne le Boykely. Alatsina amin'ny teny hoe Boykely satria mbola tanora izy iny. Ouais. C'est la réponse du berger à la bergère. Na izara ozy izy mpitsara tsy afaka miteny. Oui, une démission n'est pas une preuve de culpabilité. C'est ce que j'ai démontré, monsieur cher ami Sachi Gocho. C'est une... Iny izy teo manaiky anao fa
miaina ao anatin'ny firenena republikana ary tokony alaina tahaka ny ohatran'izany. Ry Lalatiana zany efa tokony efa ela ny démissionna. Ry Ajo efa ela ny tokony démissionna. Ndao, zasy tety. Verina tsara iny mba hoenitsika menakava. Rehefa misiraka an'izay izy izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Zahay tsy afaka miteny na mpitsara ary izahay. Misy olona moa zany any ambadika any. Tonga dia mahasamy teny hoe meloka io. Ndao. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra mahakasika azy. Azonareo Alao averina ho an'ny olona tsy malala fa sady fampianarana ihany koa aleto mba ilaina mba mivoatra koa ny toetrantsika malagasy satria marivo salosaina loatsika. Araky ny tenin'ny nga Emma Josial hoe rehetra ilay lazaina fa manam-pahaizana anie mamolaka manolana ny sain'le tsy manam-pahaizana dia lasa mivadika gira le izy. Ndao. Rehefa misiraka an'izay izy izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra mahakasika azy. Azonareo? Ohatran'izay koa Raisa. Dia raha ny tenin'izany Andriamatoa Fleury Rakotomalala dia meny Raisa, Madame Raisa 25 000 €. Vous voyez, la politique malgache est vraiment malsaine. Satria tena atahorana mihitsy hoe tena marina anie izany tenin'ny Fleury izany fa maninona tsika miteniteny foana dia manomboka mahazo miainga ilay fandehan'ilay raharaha. Teo any raha io ahoana narak'io dia raha hitentsika 5 000 €, le rivo mividy montre anazao, cadeau iny fa tsy mividiako. 25 000 € juste. Tena miala tsiny fa tsy vidin'le montreko akory zany. Miala tsiny atoko. Donc raha andeha hividividy tonatonana zany tsy 25 000 € mihitsy. Facture avec convention hoe io misy contrat mifanao sy ny mihitsy dia inona ny lobbyinina atao. Raha mety aminahy dia ataoko. Miala tsiny a. Averiko farany dia amin'izay miara mivoatra tsika menakavy. Saotranao aloha président fa tsy afenina hoe pour une entrée na hoe entrée en matière. Moi je vous dis bravo, félicitations. Et gardez cette ligne d'impartialité parce que soyons toujours techniques zany. Voilà. Merci beaucoup. Rehefa misiraka an'izay izy izay tsy afaka hiteny na mpitsara ary izay tsy izay no mitsara azy. Tsy mbola afaka lazaina meloka ny olona anankiray na tsy meloka raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana raikitra mahakasika azy. Azonareo? Teneniko anareo tsy anjaran'ny SMM izay zavatra izay. Satria andraikitra izay instance compétente ny zavatra tahaka ireny. Matoa izy zany efa nasorona tsy haitoko hoe ny démissionnier izy sisa zay procédure tany nampiala anazy tsy idiranay. Fa ny zavatra mahavoasarivotra azy dia alao andeha le fanadihadina. Présumé innocent izy zay maha-olombelona ny mitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra voasarivotra amina raharaha izy fa tsy ho an'izy irery koa zany satria be da be reny samy miarana ianao an'ilay zavatra reny tsika dia aleo hisokatra mihitsy rehefa nadihadina satria tany tsika eo ambany lalàna daholo tsisy mena ambony mena. Ny fisarana Zay no nangatahako amin'Andriamatoa Premier Ministre hoe sakafo ny fanadihadina. Zay tsy nataony. Mangataka koa zany ny SMM hoe alao andeha ny fanadihadina. Ary tsy fanadihadina anankiray le izy. Fa farafahakeliny ny telo. Dia jereo tsara, enoy tsara mahay partial amin'ny fandaharana eto. Fanadihadina voalohany ny fanamarinana ny hoe marina ve fa tena voaringotra le conditionnel et de rigueur ao anatin'io raharaha io ministre démissionnaire. Fanadihadina faharoa ny enregistrement avy any amin'ny côté andry Madame Raisa
ahoana no natongavana iny ary ahoana n'izao ara-dalàna ve reny na tokony melohana koa ve ny olona nanaparitaka an'ireny fanadihadiana fahatelo ny aty amin'ilay marika sy zanahy. Satria anakiroa le enregistrement. Donc zany misy ouverture d'enquête anankitelo tokony andeha. Fa naninona le anankiray ihany no nanapa-kevitra hoe après avoir vraiment reçu des pressions énormes du Premier ministre. Ny ray ihany nandeha fa ny anakiroa tsy nandeha. Or parallèle ireo sady complémentaire. Inona ny antony? Satria misy tompona ndraiky tambony ve sady miaro ny sezany ary nieritseritra nanao an'le opération anapitehan'olona. Ambonina ny haute cour de justice no tokony handray an-tanana ity raharahany Bikerilaza ity, hoy ny SMM. Ministra izy aloha fampitsara izy lasa ministra dia rehefa tsy ministra intsony izy aloha dia miverina ampitsara. Azonareo ve zay? Ray zay. Mikasika an'ireny zavatra izay nipoitra teny amin'ny réseaux sociaux reny resaka hoe kolokolo sy ny sisa. Dia misy ny institution mipetraka eto Madagasikara. Hoe manana qualité ana ministra izy dia izy ny tokony compétent, institution compétente mandray ny dossier. Hitanareo Valy fanontaniana, valik'afatra faharoa ho an'Andriamatoa Premier Ministre zay. Tsy ianao mihitsy ny compétent na hoe olona manana compétence hanao conclusion an'ireny zavatra ireny. Amin'io cas d'espèce io tsy manana habilité ianao hiteny hoe zao na izao na izao satria trafic d'influence zany. Mi-influencer sady ianao ny jugement zay tokony hivoaka satria azadino fa Premier Ministre ianao io miteny io. Zay natao hoe trafic d'influence flagrant. Satria de manière officielle en public ianao no miteny hoe voaporofo ary voamarina. Tsy vita amin'ny voaporofo zany fa sady voamarina. Zany hoe tsy mandeha akory zany ny procédure, tsy mandeha akory ny fanadihadiana zay mety ataon'ny fitsarana dia efa meloko ty olona ity. Tsisy trafic d'influence mihoatran'izany. Zay no mahatonga ana miteny hoe lapsus révélateur nataonao tompo. Ary zay ny ahitana fa nandry ianao. Rahatsiny fa tonga amin'izany le conclusion. Zay ny ahafantarana fa nandry ianao. Satria tokony mipetraka voalohany fanontaniana hoe fa iza tokoa moa zany no afaka ahoana no tsy mety zany hoe zany hiteny zany e. Fa zao ny mpanolontsaina anao ary ianao mihitsy koa tsy mavoa dia tonga dia lasa miteniteny foana ohatran'ireny dia ny président ny SMM mamaly ianao. Hoe tsy manana compétence ianao hiteny an'ireny zavatra ireny. Misy institution compétente ozy izy miteny an'ilay izy. De facto zany tsy compétent ianao miteny an'iny zavatra iny. Fa izao azo raisina trafic d'influence flagrant. Pourquoi trafic d'influence flagrant lui? Satria vous êtes en train d'influencer déjà l'enquête qui va s'ouvrir, sinon qui s'ouvrira par rapport amin'ity Mbiky Herilazy ity. Ka raha mefara amin'ny conclusion le izy hoe voaporofo sady voamarina dia lasa hoe meloka zany le olona. Mialatsiny tompoko. Ny Premier Ministre ny teny an'io voalohany misy trafic d'influence flagrant. Dikan'izany na amin'izao fotoana izao arak'ay raha ny tena marina dia efa azo toriana koa ianao satria ianao manao trafic d'influence flagrant. Ok. Vous êtes déjà en train de corrompre la justice. Alors vous n'êtes pas seul. C'est toute une orchestration autour de vous. Un réseau de Facebookers
qui influence les gens. Hitanao amin'izany Andriamatoa fa tsy miresaka amin'Andrana ianao. Manampahaizana anie tony zany hoe président SMM zany matoa tonga amin'izany mavoa e, satria tonga parazara tahaka ny hafa. Efa ery amin'ny sisiny vao hitan'ny olona hoe aika ity tsy mavoa fa rehefa any ohatran'izao. Ministra le olona tao anatin'ny fotoanana ministra azy izy no misy an'ireny. Izay tsy hitenenanay satria efa misape aty amin'ny tontolon'ny juridiction fa ny haute cour de justice justiciable devant ny haute cour de justice izy. Tsy tokony hijanona amin'ny bika laza irery nefa ny fandiadiana hoy ny SMM. Fa ny Fanao zay. Tsy tokony hijanona amin'ny bika laza irery nefa ny fanadiadiana hoy ny SMM. Eh bien, dis donc. On n'arrête pas de dire la vérité dans cette émission. On est même bien en avance par rapport aux autres. Tsy tsika ve niteny an'izany teto hoe sokafo ny fanadihadiana amin'ny resaka hafa koa. de justice izy. Tsy tokony hijanona amin'ny bika laza irery nefa ny fandiadiana hoy ny SMM. Fa ny any zavatra angatahako tsy ho aza rery ihany, tsy izy rery ihany ny ministra nanana tantara. Atoke tantara le izy teto amin'ny fitara teto amin'ny fajitany sy ny fanjakana. Dia aleo mba tsy misy hoe ry ihany no enjehana na ry ihany betabe zavatra famangofango ao anatin'ilay zavatra ireny. Tantalantsika na ny gouvernant na ny gouverné dia sur les mêmes pieds d'égalité. Tsy hivana fa nilaza ny Premier ministre tsy Zay. Dia notsika amin'izay zany teny ny Premier ministre izay averin'ilay mpanao gazety satria na ilay mpanao gazety mino aho fa tsy asa amerina intsony ilay tenin'ilay Premier ministre fa hoenotsika raha averina. Et on avait vu ensemble que le Premier ministre était un peu dérangé. Il bégayait un peu. Cela veut dire qu'il n'était pas bien dans sa tête. Et on a remarqué beaucoup d'incohérences dans ses dires. Sur les mêmes pieds d'égalité. Tsy hivana fa nilaza ny Premier ministre tsy Christian Alarbi lasa teo fa vao marina fa marina ny raharay hanenjehana ny ministra ny fitsarana teo aloha Imbikary Laza matoa tonga tamin'ny fanapahan-kevitra fanesorana azy ny filoham-pirenena sy ny Premier ministre. C'est vrai, fanesorana azy fa ny tena marina dia zao ny invité na mena pression mihitsy izy au niveau amin'ny primature hiala. Nandraiky nararo ilay olona. Fa tokony hajaina ny gradiny mpitsara amin'ny fanendrena izay ho ministra ny fitsarana ka mpitsara zoky olona efa manana traikefa sy nandalo ireo antanan-tohatra rehetra teo anivon'ny rafi-pitsarana no tokony ho tendrena ho ministra ny fitsarana ho ny sindikany mpitsara eto Madagasikara. Mba ho fanajantsika ny hevitry ny SMM dia faranantsika hatramin'izay hoe le tenenin'izay dia izy andao. Olona mendrika tsy mbola nahenoana resaka hafahafa no tokony ho safidian'ny filoham-pirenena ho ny SMM. Ministra tsy hibaiko ny filan-kevitra ambony mpitsara na ny SMM ihany koa no takin'izy ireo ho ny sindikany mpitsara. Tojo Rabefatra sy tokony ihany Narandrianjatovo. Ny ministera ny fitsarana dia atao hoe corps hiérarchisé. Misy ao 4e grade stagiaire dia 4e grade, premier grade farany ambony. Ty zavatra ty moa zany ty asa mpitsarana ty asa saripady, asa masina, asa sarobidy. Ka zay dia teniteny marina tsy azo lavina fa décision pouvoir politique no manonona an'izay olona ho ataon'ny ministra eo. Fa aleo mba hajaina ny atao ny anton'izay hoe corps hiérarchisé zay. Aminay zany dia tsotra be. Amin'ny marara-pitsarana azy tsy kilalao an-jaza fa tokony mazoky olona. Tsy mbola nahenoana hoe ohatr'izao iny na ohatr'izao iny. Olona mahavoafehy manandalo an-tanan-tohatra ny asa tato anatin'ny asa mpitsarana. Hoe tiety ny juridiction de première instance, ny juridiction d'appel,
ny cassation sy ny sisa nahita ny administration sy ro azy rehetra zany mba olona miendrika tsy hoe tsy miendrika akory ny tsara io a sonja ray loasa tsy loazan'izay marary fa tsotra be le izy misy olona miendrika ny atao hoe ministra indrindra ministère de souveraineté le ministère dia amafisika eto koa hoe ny olona tokony hipetraka eo amin'ny ministère io a tsy olona hibaiko ny CSM mba ho voatango toy ny anak'Andriamaso amin'izay ny fahaleovantenan'ny fitsarana. Fa ho an'ny vaovao politika. Eny ara, mazava tsara angamizay a, tonga mivaliko afatra aho, misaotra anareo mpitsara satria 700 no tonga teo raha ny henoko zany a, arabainy nareo navita fivorirana voalohany ary ny félicité ihany koa. Reny zao misy milaza hoe timma le olona e, ka na timma ry izy nefa mahay dia tsy maintsy dokafana. Dia avy indray zao rehefa any herinandro zao mety misy fitsarana mandeha dia ahoana zao ny eritreritry filiorirako eto malala amin'io, izay mihitsy le nandrasa. Mazava fa tsy hoe olona tsy tsaraina akory, tsy voatsara akory dia efa hoe meloy, meloka, sambory. Aza mba tratrakodmirana ihany aho amin'irety mpanao politika malagasy reto, fa reto hoe miala tsiny aho. Izaho aloha dia misaotra an'Andriamatoa Ravalomanana tsy niteny mihitsy tamin'izao afera farany zao. Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nalaony nanaja teny nangina, Andriamatoa Ratsirahonana nangina, Ratsiraka Roland satria ny olona mahatsapa hoe misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny izany ary tokony tenenina ho avy ny fotoana hiteny ireo olona ireo, minoa marimarina nareo. Ary efa mandeha ilay fitakiana amin'izao fotoana izao hoe tsy tokony ministra indrery no hizaka ny ohatran'izao fa maromaro izy ao. Na mera tsy mahavita inona manao rakotom-pilay fotsiny izy ny hiarifidy zay, raha manandray be ka mpitandroka. Dahora andefa hira iretsika diditra amin'ny Goldgate, faranantsika vetivety ataontsika resaka manko zany, tsy afenina. Dahora angatizana amin'ny lady mbola andeha lavitra manko rapitso fa ialako tsiny be dia be reraka reto sady be asa androany tsy moramora miprezante an'izay dossier teo zay ary tsy afenina anareo fa amilady hanao édition spéciale momba ny resaka rapport nataon'ny momba ny fitantanana ny Covid fa dia tena scandale. Meko patiny anankiray fotsiny nareo hoe taiza teto ambonin'ny tany no nisy an'izany hoe facture proforma no ahafahana midébloquer volam-panjakana. Pisty, mpavaliko ela hoe raha namana. Tsy haiko ianao na lehilahy na vehivavy, Raimbla Razafintrazaka, Mikael Tsimbo, Pisty. Taiza teto ambonin'ny tany tompoko, Lucien Elie Dorin, taiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany hoe vola débloqué no hivoaka ny trésor andoavana achat dia facture proforma dia mazaka procédure contraignante amoahana volam-panjakana. Vavadiako kely hoe zay Sassy Gotso, taiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany. Fa raha rapitso zany sanatria izany tsy intsony Andry Rajoelina dia tena miteny anareo fa maromaro ny gadra. Patiny indray fotsiny izay. Ary isaorako amin'ny BNJRC na dia tsy mahafa-po raha ny zavatra ataon'ny rahalahy.
nisy volabe nandalo tamin'ny compte-ny BNGRC. Dia nalefa any amin'ny présidence. Dia voaterin'ny BNGRC nanao taratasy pour se dégager, du moins pour dégager leur responsabilité par rapport au transfert en question qui était illégal. Zany tsy resaka hoe 1 milliard ariary. Oui, condamnable zany. Tena pénal zany, tsisy fitsarana mandeha dia efa azo samborina. Raha iny indray dia izay. Tsisy fitsarana mandeha dia azo samborina ny olona nanao an'izany procédure zany sy nanao an'izany engagement zany. Ok, ka hifanao velomitsika tompoko, satria raha pitra zany andeha lavitra andeha ho any Bruxelles kanefany tsy maintsy sady manomana ny io resaka Covid io satria manomboka bebe le dossier tonga. Je dois travailler, je dois potasser encore 46 pages. Et vous voyez, mianatra foana isan'andro satria za aloha tsy nanao finance publique fa haiko azy teny fotsiny ny finance publique. Fa nefany tsy maintsy analyse pointue no entin'eto satria maro ny olona manam-pahaizana eto. Ka raha tsy à la hauteur ianao miprésenter zavatra eto dia lasa folklorique dia tsy maintéresser ny olona akory. Davary ianao farakely tsika. Atao farakely après avy eo zay fa tena reraka dada. Davary. Tiako izy raha ny farakely ary tena tsy afeniko fa tiako tokoa izy. Mivadiko zany tiako tenenina. Tsy reraka amin'ny teny an'izany satria tena tsy afeniko anareo fa ankoatran'Andriamanitra hoe tena mampatanjaka ny saiko sy ny fanahiko dia ny vadiko sy ny zanako. 3 lahy 2 vavy. Raha tsy manana an'ireo aho dia ny akama akaiky aho manodidina ahako andeha ny vadiko sy ny zanako zany. Ireo dia akama mamakivangy, mi-encourager sy ny karazany. Misy akama tena akaiky ahako amin'izao fotoan'izao tsy salama ary tsy afeniko anareo fa tena miasa ny saiko amin'izay akamako izay dia dia fanampy Soaza rehefa nilaza teo hoe reraka be rahalahy fa aleo tohizatsika amin'ny lahady le Gold Gate fa androany aloha aleo hakaina fa tena sao de sanatria collapse eto. Zany mbola ao anatina période-na convalescence. Tsy maintsy respectenay ny zava-drehetra. Tiako izy. Tiako koa nareo. Ary mamiko mihitsy rehefa tsy mahita anareo aho indraindray tena malahelo. Indrindra moa le tsy afaka miteny iny fa tsy amin'ny forme. Tena tiako nareo e. Tao, mandra-piona. Rehefa hira roa dia samy manafosafo tsika mianakavy. Rehefa izy ao anilako eo, hitako sy reko feo, afaka miay, matsiaro feno zirery, malalaka tsy teritery, say. Ahoana indray zay hira zay Lucien? Mety aminao zay sa ahoana? Lucien Darius? Anilako eo, hitako sy reko feo, afaka miay, matsiaro feno zirery, malalaka tsy teritery, say.
sai. Refaliz Mila Quel Itaku Sireko Feu Mitsikia Des clients à proximité avec les annonces local service. Vous voulez toujours en faire un peu plus. Tico easy easy ready, sisi tuazi veli veli, tukaku silaku. Tico easy easy ready, sisi tuazi veli veli, mamenwai, mamenwai. Refaiz Manila Queu Itaku Sireko Feu To Aizal Rechizal Hisaro Kianao Leia Vitida Tampano Utsara Famida Kiankina Minao Tico easy easy ready, sisi tuazi veli veli, tukaku silaku. Tico easy easy ready, sisi tuazi veli veli, yeah, my life needs you. Na na na, Isara fiti, tiraniti. Na na na, sitana na. Hai ai, duria. Tico easy easy ready, sisi tuazi veli veli, tukaku silaku. Tico easy easy ready, sisi tuazi veli veli, mamenai, Oui, alefako le samy koka avy eo ary. Dao. Ani anao irikumau ni kwinge asamba matiana mani mana puri hana wangi rai my lover tie quadri tani Kamiada pihana mani Samisiraman Atiriniza pamisi Katinaniki Kamiada pihana mani Samisiraman Atiriniza pamisi Katinaniki Ukufiri Sadi marar mandini kingi Nazalai Fatima Cuba Pitaba Kwano you baby Nauza tuto
de café et avec Sébastien, mon associé, on tient le courant d'un salle de Lucas. Avec le confinement, on s'est tourné vers Valentin, des ateliers du mérite de cœur. On a gagné en visibilité auprès des clients groupes et particuliers. Depuis 10 ans, nos ateliers numériques accompagnent les commerçants de Bretagne, comme Benoît et Sébastien, à développer leur activité en ligne. Google. If you ever change your mind about leaving me behind, then bring it to me. Bring your sweet loving, bring it all home to me. Yeah, 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 yeah. I know I'd laugh when you left, but now I know I only hurt myself. Alors, tapahatsika fa manjary bedin'ny YouTube tsika Juliette, fizako kely fotsiny lay izy dia anona fa mibedy tsika manko raha voany. Iza fa toka. Fizako kely fotsiny fanao fa tapahany ara. Vidéo en direct bloqué hozy izy. Tonga dia bloqué-n'ilay izy. Fa dia fanao velomy tsika mandram-peona. Desenhista, são bocina, da cinta viva, papito lenha na rapa, afali fica na mãe, samizali toda night, salengi lati, kasi mano te. Afali fica na mãe, samizali toda night, salengi lati, kasi mano te. Pouco feri, sa di marar, mandini kingi, nasa night, Fatima piuga picchiava quando you baby. Na usa tutto, so mi ambi picchiava quando, Fatima, mi angavi mi alamba un meu chão. Ah, um meu chão. Ah, o meu. Zau simangi tiraharape, satia zau sirasmana, pambau vivavi. Rasindra misingi pisarange, tadi diu fazau miambi, liangavi meu chão.